Faly miarahaba antsika rehetrarehetra miaraka amin'ny Kinoa nareo a. Tentsika firy volana zay nanomboka tamin'ny Novambra, Desambra, Janvier, Février ny resaka foantsika mahakasika ny kafe. Dia androany apitsikina ny tenenanay anareo hoe tapitra ny campagne fambolena zanaka kafe ho anay tamin'ny 2025-2026. Amin'ny mois de novembre 2026 ity indray izahay vao mamoaka ary ampifaliana koa ny tenenanay anareo fa lany daholo ny zanaka kafe anay. Makasitraka be dia be ho anareo izay natoky anay naka zanaka kafe taminay mahavokara be na ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritra manerana Madagasikara. Amin'ny novambra ity indray ny kafe antsika manaraka eo. Reto indray izy reo indray fa mbola kolokoloina izy dia amin'ny novambra ny avoaka. Reo rehetra reo misy efa ho 3 arivo, misy efa ho 3 alina fototra ato natokana ho anareo. Tsy mandray commande zay raha tsy manomboka oktobra ho anareo izay maka. Ohatr'izao izy amin'izao mois de novembre zany izy mety efa atsasa metatra latsaka kely. Zay manome zavatra tsara ho anareo foana. Fanampiny koa manomboka amin'ny mois de novembre manao promotion izahay satria efa manomboka manokatra tsena au niveau international amin'ny fivarotana kafe arabika. Izay olona rehetrarehetra mividy kafe ato aminay dia afaka izahay ihany no mandray ny vokatra rehefa vokatra ny kafe anareo. Amin'ny herintaona zany nareo mividy afaka roa taona ny kafe anareo manomboka misy voany izahay no mandray ny kafe anareo fa misy condition maromaro fotsiny arahana rehefa mamboly azy ary arahanay maso mihitsy ny fomba fambolenareo anazy satria izahay mila kafe biolojika tsara ary kafe vavainty ho ahondrantsika any ivelany. Tsy mila mitady sarotra zany anareo izay manana eritreritra no investissement fambolena kafe hoe aiza nahitana mpividy fa tonga dia izahay afaka mandray kafe izay vokarinareo. Ankoatr'izay ho anareo izay manana eritreritra hoe hanao pepinièrana kafe en mois de juin izahay no mamoaka voan-kafe ho anareo izay hividy. Dia manomboka mois de avril izahay no manomboka mandray commande ho anareo izay hividy voan-kafe mandeha amin'ny kilo ny voan-kafe anay. Voan-kafe anay 100% ny taux de germination izay afafinao zany maniry jiaby izy rehetra. Somary lafolafo kely ny antsika fa ny kalitao amin'ny lebonina. Raha ohatra ka tsy mahay manao pepiniera ianao izahay mampiofana fa misy sarany kely ilay izy. Zay raha tamin'ny soa daholo ho antsika rehetrarehetra. Dia toy izao indray zany ny kafe miandry anareo mois de novembre aza tara omano ny vola oktobra izay mandray commande.